raha eo raha manio tokoa ny tomponao tompoko ao ny famonjenao ny olonao ireo nalaitry sy nabavika ireo zanako rehetra hananjara amin'izany famonjenao zany ka handovan'ny lanitra ho zanaka manoanao satria efa noforanao fanahy dia mankatoanao Andriamanitra. Amin'izao fotoana tonteny zao tompo no hitenena izahay ampianaro anay ny sitraponao ankatoavana ianao Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy amonjena mampitombo ny fahasoavana sy ny fiadanany aminao Andriamanitsika mba azonao mandray zao hafatra mitondray miafy amin'ity alahady voalohany amin'ny volana septambra manangana antsikekijekely ny loevitra vaovao iray hoe ny oreno amin'ny tompo amin'ny batisa raha atao miteny tokana zany dia hoe fantaro mba tsy salasalanao ny amin'izay batisa raisinao tamin'ny tompo. Dia ny batisa natao tamin'ny fiangonana voalohany l'église primitive tamin'ny andron'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahafolo no hiainga antsika ianarana no zany aio manany anao fotoana raha mety ianareo fa mba miarano sakafo ratoandro alohany androsona le entrée matsiro be igny dia ataovy premier entrée mamaky ny asan'ny apôstôly toko fahafolo dia andresy ahitao ianao ny fampanekena Andriamanitra any Petera zay efa nijovon'Andriamanitra aoka tsy ataonao ho maloto intsony ry Petera any amin'ny andiny fahaenina ny folo amin'izany lazaiko anareo zany zao no zahatra mitsanga manana terasy amin'ny ankapobeny ny tranony jiosy misy terasy ao fomba manao trano dia sy terasy kely eo ambony eo tsy mary lafilafo manao terasy sao miteteno trano lalorana dia mbola asina produit d'étanchéité dia mbola asina ciment colina ray zay vao petaka ny carreau dia amizay tsy mibetely le terasy kina zala zay batera mifoteniny zany atao ny terasy tao da ny Petera mivavaka fanao ny jiosy miakatrany izy toerana avo mangina tsy misy maneligely dia tao mpivavaka tao Petera nisy lamba voafatotra amin'ny sisiny efatra dia natao tao anatin'io lamba io avokoa avy any an-danitra ny karazany biby rehetra eto ambonin'ny tany dia nampidinina amin'ny fahitana fa tsy nofy olona miatoano mivavaka zany Petera zany amin'ny fahitana fa tsy zavatra azo raisy tanana tahaka zao dia hoe tompo tamin'ny Petera hoe ry Petera dia nahita biby fady amin'ny jiosy tao anatin'io lamba nirina tany an-danitra io Petera dia hoe Petera sanatry amiko raha ihinana zay be maloto dia nivalen'Andriamanitra izy hoe zay fa nidiovin'Andriamanitra aoka tsy hoe verinao hoe maloto intsy kanjo tsy biby akory mihevitr' Andriamanitra tamin'izany ary tsika malagasy koa manan'izany fomba fanao zany omby ndray mandry tsy mindray fo nefa olona zao dia sara
hoarina miompy ty olona ty biby tsy manadio tsy mandeha olona zao de sary fa tsy manina raha atao hoe olona tsisy loha tsy afaka mandeha zay le nataon'le olona tamiko niaino toriteny misy fa vahiny tataontsika onao paster tena fanao fiangonana tsy hoe somary mampibe kely eo toriteny de valiko izy hoe mba tsy atoy ianareo de somary tena indrindra maray ohatr'izao olona mbola viatoy mifo tamin'ny efatra sasany maraina ny kamaroany tapaka atao le toromaso mambe amin'ny andro somary mbola ririna miboko mibody fotsiny tonga ty ampiangonana atahorana atao io taitaina izy c'est là l'animation théologique liturgique de taitaina kely ny olona i Petera mivavaka ao ambony terasy ny trano ao misy miantso azy ao am-bavahady ao hoe mitady zany atao hoe Petera zany to io le olo vavahady de tsy laza tany Petera tsy mitady ao to tena zan'Andriamanitra Petera midina de miarahotro olo reo ianao de niaraka tamin'ireo olo reo Petera tonga tany an-trano zay kapitaine romain Setrisy fa efa mba mivavaka amin'Andriamanitra misy zany ny olona tsy hoeritreretina hivavaka zany romanina zany fa misy mivavaka hoe tamin'ny andro ny tompo tena raiky Petera satria Andriamanitra maneraka azy de midiny izy niaraka tamin'ireo olo reo tonga tao an-trano Corneliu io olona feno trano olombe zany Corneliu zany mampiasa olombe lehibe zany Corneliu zany ao mbademanjana ny taranany rehetra ireo mpanompo rehetra ao an-trano io vatsy zaka tamin'ny andro ny Abrahama manana omby kely manana mpanompo kely manana olona vidina tampirene-kafa olona manodidina azy eo miara-mivavaka tamin'ny tao tena tany Petera inona no tompoko no niantsonareo ahy de tamin'ny fotoana nivavahako i Corneliu nilazan'Andriamanitra tanitro nandirakaty le ampakanao tany Jopa fa mila niasan'Andriamanitra ataony ankonako ao de nampiakatra ny tenin'Andriamanitra teo Petera eo am-piangonana Petera ny olona tahaka anareo zao eto am-piangonana eto de milatsaka tamin'ireny Setrisy reto ny fanimasina zavatra anankitelo mario am'izany zavatra mitranga zany voalohany zany efa voalaza antsika zany tsy jiosy reto miresaka amin'ny Petera reto io le nitranga varika amin'ny Galatiana toko faharoa raitsika ray andro zay nitranga tao Korito raha vory tao niaraka tamin'ny Paoly apôstôly tao ry Petera sy ny apôstôly namana fa Setrisy zany Korintiana zany de efa tonga ny avy tany Jerosalema tena ny Petera niatakataka izy niala amin'ireny Setrisy reto so isy tantara any Jerosalema any hoe ry Petera nieka mifanosona ny Setrisy ako hoe tena zavatsarotra tamin'ny andron'ny apôstôly zany fanosona amin'ny olona tsy jiosy zany efa tsy tahaka aminareo ankehitriny ny zanakao vavy mifanerasera ny zanak'olona tsy ananinatsy
nareo mipetraka eny ambadindrefany eny defataitsy anao mitena mivazonao ianao zanako valy ekeka fa miarakaraka mizareo atsy ohatrany hoe tsy mahazo miarakaraka mipetraka any efa tsy mahazo miarakaraka amireo zanakao manina mipetraka any ianao ho tantaraiky tamin'ny raharaham-panambadiana tamin'ny sabotsy teo mariazy faharoa tato an-trano zany taminaty vavanay mahafinaritra milaza aminao hoe 3,700 zao no mpanambady mamasina atranaty vavanay 1703 dia ny faharoa tamin'ireo mariazy reo zao zatratrany rao hoe verina kely makao alalanareo zatra miainatsika efa izany fa izany sofa efa lasa raha zazalahy tena tonga dia sokajirany tanana zazalahy hoe tsy adina tsy azaiko hoe filazanareo azy fa zany laza azy hoe tsy adina izy roa nefa tena mifankaty fa elasera tany nanolivitso fotoana lavalava tsy izy roa ka nytantana zany blemany zany no lazako hoe zay tena mifankaty hivady zay fa efa manano taninao isaky mitongany mba hitady azy a ho ira zazalahy ka ao tada defa tsy mahazo mivoaka izy raha hiboaka ny varavarakina nare mananjaraka vavy reo atao zany voaka ny varavarakely efa tiany olona tsy avelanao mivoaka izy mitady lara izy vakiny hoe tafo iany izy mivoaka soa tsy misy an'izany tao aminay zay manaitra naretsy atory fa ilainareo mifanazavana dia rehefa nanakaiky ho avy am'izay fotoa iona namray aman-dreny an-dasikilany zany hoe efa amin'ny herinandro telo sisa atovavana amin'ny anamasinany zany izy zany tsy hoe misabotsy ianao amasina dia amano vola zay na rahabe atevararam-piangoana mbaly azy fa hitelo metaona iny efa fa hanomboka ilaza taty am-piangonana iny fa miona amitsy monda aman-dreny tonga soma tsara tao miadrina da zay tamiko marakarano zao hoe azo mifaty aminao ray aman-dreny petandro raha tsy natao pastera kely satria vo mariazy faharoa tsy mankasitraka velively mianamasina zao rapanambadiny zanavalo zao amin'io zazalahy io le zazalahy zany io le mandreny zazalahy zany amin'ny masimaso eo tsisy fahendrena tsisy fanajana tonga de vakibatsirana zao hoe tsy nanambadiny zazalahy zanavavy vitan'izay lasa izy nandeha dia nandanina ny sisa tavela fa tsy nandeha teo zy rehetra aona nevitra reo naraka ny teninay mandeha teo navavana koa izy nday reny nozazavavavy ka fampiatsonao mpitandrina dia fampidinika aminao nirarano zazy teo zany izy mivatany eo trano tsy ataoko le izy mahainareo rehefa nidinika izy roa zany fonina somba tsara nao zao tao ny filazana voalohany rehefa ny filazana faharoa rehefa ny filazana fahatelo tonga fa fotoana hanamasinana ny mariazy tonga mbavady ny fiangonana azy tatao mankarazy fa teo tam'izany totao rakoty efa teo azy fa ny totomany efa teo tam'izany tsy nanao service tam'le mariazy angamo misy koa zany misy ekona eo amin'ny fotoana iny ao anatin'ny raha misy le volana misy andraiky loatra zao izy fa tsy izy rehetra koa hoe mifady hoe rano le manao dia rano le manao ohatsy mety andreo zao fotoana tonga tao mbavary tao
ny andriana sy ny polisy tanaraka anao tsara ny zavatra niainana tamin'izany. Ny andriana sy ny polisy no tonga bavahady eo. Anino izy io? Isaka nandra zazalahy tsy hita atao am-piangonana anamsirana amin'io zazalahy io amin'ny zanany vavy. Mpitandrina mbola namahy be le mitandrina fa fito tamin'izany. So efa matevana zay atao iheno to zay atao iheno to tamin'izany mbola mamaty misy ohatr'izany voka atao tokotany to mpitandrina. Izy atao nareo to isy batao olona atao atrano tao. Izy atao nareo to ahina atao le polisy atao de reto ty misy mpangalatra ka atao aminay. Raha nareo mantsy le polisy zany tsisy taratasy akory anareo zao maniraka nareo aty nefa karaha maindy olona angaminareo aty am-piangonana raha izany manomboky any. Sarasara atao le polisy mandrapiavaka zazalahy lasa le polisy de rangarery sisa ny tao. Efa nanasa to bavahady teo mba hidirany le zanako satria raikitra io e fakatiry zanako tsy zay fa tsokevitra tantaranao tany amin'ny 1828 nefa aboli zany andrina sy tsy andriny zany teny Madagasikara. Inona no mbola izonanao zany aty atraty am-piangonana de kona ny fiangonana tanànambony any zany rangahy zany tamin'ny fotoanandro asa raha mbola velonandro izy tsy fantatra. Tonga le zazalahy zany mampiditra azy ny bavahady ansoina hoanina de rakamo zany io raha revesina maso niatmao kelikely maso faratena mivotiko fihina tsy tesa tamiko hoe kina ty atao ty tandrony ty aizy anao nga tsy lalàna ny famamindra zany adiko zanako nataona raha vita soka tsara fa izy roa reto efa tena mifankaty maro le marina ty olazaina le vero ny zavatra efa natao. Izy roa io manao mariazy io efa vitany any ny visa efa azony any ny billet de fa fantatrany daty iaiany vita ny mariazy sabotsy rasy tanana izy ny alady atoandro izy anaty rolana lasa io andro andrasa tanàna tatom-piangonana de mipetraka ny Grèce izy mivady 5 zanany zao fantatsara fandray zany tsy ampesaky zao tantara mitovitovy am'izany zao problema ny petero zao jetrisy Corneliu tsy fandray amin'ny jetrisy ny jiosy nefa ny raha tompo izy midiny anao miaramy le olona zay makanao ao ataovy zay ny raha konao many tonga tany izy nytoloteny inatrano nilatsaka tamin'ny olona nandreny teny toriny ny fanay masina diso ny formule ny batista biblika rehetra eto hoy ny batista rehetra hoe atao batista soka anaty rano de mandray ny fanamasina le olona diso aratsy olatra masina zany teoriany zareo zany tsy olona nisy olona natao batista kory teny olona mipetraka amin'ny eno petera de nanino nilatsara ny fanay masina. Faharoa io izy latsara ny fanay masina mitovy tsy misy valaka amin'ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Pentecoste asany apôstôly toko faharoa ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ihany koa eritreritrisy reto. Wow talanjona ny mino isan'ny voafolo soratra anatin'ny texte zany gaga izy reto wow miteny fiteny tsy fantatra izy ohatra ny eritrereto hoe zatra-trano zany tsy araka le formule zao zatra-trano zao atao anatisany plongé dans l'eau de rehefa avy any tenena avy any maty tompo le vavitrany batiste ampidireo zay ny fanamasina formule ko impuissant égale 5 tsy marina le formule reto mety tompo avy hatrany ny fanay masina ny tena fiteny fantatra tahaka ny jiosy rehetra zay nandray fanay masina nijeterisy de vaky barana hainao zany vaky barana vaky nanambara
tsy tsarasala be tena zovy misy olona fa misakana ramitsy reo navatisandreo zay efa nandray fa ny masina tahakatsika ko atao batisa amin'ny anarany jesosy tsy zavatra azo atao zany raha ny mahajiosonyjiosy jerisy zao atao batisa amin'ny anarany jesosy zay zavatra anankitelo miavaka amakinao lehibe faefatra me vokolokatra vovalo me vaokolo io somary velomoky kely ohatry zany mana mahatsaiky valao sy afatarao tsara hoe zavatra be zao ataon'andriamanitra zao niditra teo mivaravarana io tamin'izany fotoana enina oktobra raika amby sivifolo sy valonjato sy arivo dia nisy ray aman-dreny be nanatona teo mety efa niandry ahy teo tsarafotoko hoy le ray aman-dreny be tamin'izany za io efa somary mamahavy ty any avy any raha matonga ivavakazaka tsy omoramora aminareo ao zany mane kady fotsy io omosoniny dia otia kady fotsy iny fanofanena teo tokoa tsarafotoko za evavary laza voalaza reny tany anatin'andriaman'ireny pasteur Fety Michel mavaka teto antsika io amin'ny toerany tontongo tanàna teto tongo io chefiteny azafady tsanaka eo toerany dadafety rehefa mivavaka tato izy sotalo tato foana dadafety notoe mivavaka manamaty tsy fantareo izy dadafety zany pasteur Fety Michel président ny AMP tamin'ny fotoanano nandalo nakany any ndrisaka tamy sotatany volaza akatsio dia hoy ray aman-dreny be io zay efa nianaranao tamin'ny tompo no ambaroany dia nanena tamin'ny olona teo dia nilazan'izany fiarabana fanao ny olona taty an-tanàna zany hoe amantsy azo iny notahin'andriamanitra ny enoto gaga be izy tamin'izany sady nanao sy diko paty notahin'andriamanitra ny enoto zay ratsay inona ny hevitry zany fitenin'ny paster anareo zany nareo narabaiko izy dia zany navariny any zavatoza tamin'ny andro miainana zany ty fiangonana ty fanavakavahana fotany zany fa tsy eken'andriamanitra zany ary nanoko teo zay nampianatra tsy kelikely mba efa amina tonga ny hira fanefany malagasy ho tonga teto ambony altara zany efa rano satria tena zany tam'izany ny lehilahy tsy mahazo miara-mipetraka vehivavy tato am-piangonana sao dia tsy fantatrareo zany reo mpivaly reo zao tsy mahazo manao zao taloha zany tsy mahazo miara-mipetraka ny lehilahy sy ny vehivavy vokatsy nay fitadrovana an'iny hoe zao na izao fa dia zany tsy mbola misy tavela zany manaka kehitriny sika miresaka zao raha misy etsy madama azy izay nakaman'andriamanitra zay nampiresin'andriamanitra aoka tsy ampisaramy fiangonana raha eto ana mitsangana olo madama makanisany kaiky mivadinao ngamba betsaka mitsangana io androany io problème eo aviany amin'ny andron'ny apôstôly tentarafo tao anatiny fiatatana tao fa tsy avelan'andriamanitra hanapaka ny fiangonana zany zay fa tsovin'andriamanitra aoka tsy ho mieriverinao maloto intso ataovy miasa dia natao betera miasa nanaiky betera fa mba vatsaina kely zany betera zany resantsika zany lehilahy mafana foe zany
Tsaronareo izy raha samponina ny tompo inona to ka tsanana tamin'ny sabatra na rehefa miraharaha ny tompo azy izy hoe mankanisan'ny vokonao satana tsy ho rehefa teraka sitrapon'andriamanitra fa inao tsy mihevitra zay an'andriamanitra fa mian'ny tany any mbola tonga ny afanampony petera tanany any ny sabatra mikatsana ny sofiny mbaloko mpiara-panompony mpisonina be tonga hisambotra ny jesosy tany getsemane lela mafana fondra ny petera zany fandinanaiky mpamifanainy izy mpaminany dia manaiky ho zakainy izy mpaminany so inao milazanao mafana foy dia tetely foana miasan'andriamanitra ao fiangonana so inao milazanao mafana foy dia isakana ny asan'andriamanitra tian'andriamanitra atao izy nanao saka mazy aekeo zay ataon'andriamanitra zay asain'andriamanitra atao mifampansoy ny fiangonany finaritra ery rehefa vita sonatsara ny sondabe na sambava nambara teo amin'ny fivorina dia nanoratra tao amin'ny muran'ny synodalehibe fa nanokatra kontra zareo dia nanoratra tao a Matthieu toko fahenina ambin'ny folo eto ambony ty fatolao tia vaholiko ny fiangonako i Jesosy Kristy anavavata ny fiainatsika tsy aresy azy raha ny fandrenesanao ny fahafantaranay ny zava-mialo zany synodalehibe zany tokony tsy vity ny synodalehibe raha ny fahafantaranay ny zavatra efa natao taty mbola tokantrano voalazatra ny anaty gazety misy mizaka vola moniany tamizy sambava synodalehibe natao taty sambavy dia mandoaky ny tompo tsy vidina vola ny fiangonana arenao nandoe taky ny télévision na tiany TV no mety nahitanao azy hoany ao mile lehilahy mahery ataoky ny preparation tsy fidy ny lehilahy mantsy ny fonetsika eo dia eny fantatra tany tokoa nitaolona zareo miasa fidy ny tsoa am'sotran'andriamanitra atsy olona ny ny fidy to dia mieritreritra ianao hoe ianao ny fidy fiangonan'andriamanitra io eto ambony ty vatolantena oloko ty fiangonako izy mahazo teny zany fa isika tsy mahazo teny hoe fiangonanay akady fototsy atsika ty any Jesosy Kristy io fiangonany izy ny sampiaro ty izy mividy ty tamin-draha izy no miaro ty am'zay olona manao hafahafa rehetra am'zany fiaina fiangonany zany nefa nahita be lehibe ao mbola stagiaire zay tamin'izany tany moko nisy rangaha petera be zay tao mafana fo zany zanagaza tao fiangonana izy ny tena moa zany mbola zelina kely afanampoa fitoriana zany oa mireda tsy misy oko zany fitongana n'olona ibebaka am'zany miretratra n'akanjo mitsy raha afo mibebay tsy azo atao tsao zany am'zao so dia voatombony io maninanao a ka dia mankikina milamindamy eo ianao nykoloteny tezitra tamin'ny fatratra zany olo zany satria izy le voatombo taomle hoe ibebay jatsy mafantatra mitsy azo tolonao zany izy fa no ny hafanampo voatombo soma tsara dia raha atezitra izy tonga nao atrano izy atotolonao reny a atoy io hafanampo io tory teny mandeha toteny tetikateny fa no ny asampiaron'andriamanitra ny fiangonana dia nisolontolo tao am-piangonana zany olona zany olona kristianina izy tsy hoe hoe nanao zavatoza tena hoe anakotanana dia manibana fiangonana tsy fa lasa vatao sakana tsy beban'ny olona dia nisolontolo tao izy za mbola mino
fa any amin'ny tompo izy fa le zavatra mitraka tsy ekeny tompo isakanana ny asan'andriamanitra dia nesorony tompo tao izy atsiray zany any ny fantatray oa firifiry nefa misakana amin'ny fitorian'ny volalanjaro io izy tompo etsia makasy sisiny ianao ohatran'ireny manao bola dia efa makeny amin'ny sisiny anankiray nasionareto tamin'ny natisy FB publique atao a misaminy ohatran'ny narina gasy tsy gasy zay dia raha mavomavo be nytorony fa ny tena dadiloko numéro 2 izy atanareo izy zany ilo zany na rehefa tary ao sisiny tary fa tsy navenananao dia sisa sasany zany naresy atsika tsy nanao rano manaraka andreny zay da someritreritryanao hoe tsy mafatatra zany bare zany zay tsy barea zany anarany io antoliada safo tany toliada eny taona so dia tsy fantatrao zany barea fa tsy barea barea zany ombo lavatampoka be zany any atsiny io fanavakavahany io fanoerana miasa taon'andriamanitra ao fiangonana io tsy ekeny zany izy manao zavatra sampina amin'ny fiainany fiangonana zany ola tsy vita batisa omeny ny fanay masina ola tsy atrisa omeny ny fanay masina aetsika ny mila manazava miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa volaza koa gazety fahafanao izy fa azavaina tahako zao tsotra mora raisina kely hoe ao an-trano Corneliu ny zava-trano ao an-trano fa tsy any andreny rano samy tsy reny rano an-trano Corneliu dia ao dia tena ny tena minamana mpiara-toro filazantsara tamy hoe misy afaka mandrarany tsy anaovana batisa ny toro rehefa miramba zany fa io tahakaranany eo ataoko io zany nataony petery zany tao an-tranony Corneliu nalaina ny rano satria marobe koa ny manao batisa fa tsy olaray motsy na saina atao batisa ny olona rehetra atao an-trano fa tsy peteralery no tsy elikototsy natao hoe tany amin'ny fotoana anankiray telopolo sy dimapolo voasoratra fa ny farany ohatran'ny bronjaka taona le natao batisa teo tao agama enany zany azteny mbola misy lanydolo ny rano teo aminay mandeha vidirano aky fa lany tia tsy zany e tsy peterany e fa nanao batisa teo tena saina atao batisa ny olona atrano Corneliu raha arabactère baptizo baptisé plongé dans l'eau dike mijery dictionnaire aloha zany moany fa tsy manaraka zany formule zany andriamanitra tsisy raha nanatsiboana ny olona zany tao an-trano Corneliu fa dia zay raha misy tao satria atao batisa ny rano reo dia rano io zany nanaovana batisa dia natao batisa ny olona efa avy nandray ny fanay masiny reo dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesoa tsy asokana ny rano fa raha manaraka dia ndraisina miken'andriamanitra zany natao tamin'ny fiangonana zany ary koa volazy eo hita eo ny olona rehetra tao an-trano Corneliu zay volazany eo a ny olona rehetra tao an-trano Corneliu dia natao batisa dolo hatrano zazakely zany tao hatrano olon-dehibe dia natao batisa dolo iny na hitsitsika tamin'ny fotoana volazako anatin'ny gazety fahafanany fa benao raiso gazety nao dia vakio ny any jaona tonga lehibe afaka manao batisa naovana Jesoa batisa tamin'ny fahazaza fa tsy maintsy atao mijaona batisa io le niran'andriamanitra any amin'ny Isaia 40 any lay amboarina lala Jehova atao mahitsy nalakale jaona zay lazay soratra masina zay dia jaona le efa tonga olon-dehibe afaka manao batisa no natonony Jesoa mba manao batisa azy dia marino ny soratra masina liokandraisitsika tsy tena hita tsara ny zavatra nytrano fa mamaky ny marika toko voalohany aloha tamin'ny nanaovana batisa ny Jesoa dia voalaza ao i Jesoa niakatra avy ao anaty rano fa tsy jaona no nasoka azy tao anaty rano ka napakatra azy
dia ny fanazavana teolojika dia hoe midina anakeo jesosy dia niraisy mijaona ny rano izy na dia miandray ny fiakapany azy tsy mametika azy dia nararany tampony jesosy ny rano ohatry ny matahotra ohatry manao batisana mao haneken'Andriamanitra zany batisana ataony jaona zany dia nisokatra ny lanitra niza midina teo ambony tamendriky ny voromahay lalany fanamasina ary voalaza tao miko toko fatelo bakitsika teo ianao zanako malalako ianao sitrako hoy Jehovah-Andriamanitra tamin'ny Jesosy le zanaka am'zany le semblable mitovy amin'Andriamanitra olombelona hita maso sao dia sady vita batisa Jesosy tamin'ny batisa nararaka fa tsy nasokatra anaty rano ary nandray ny fanahy masina dia lasa inona ataontsika modèle alaintahaka eo manao batisa izy velobeloko isaky manao batisa ary mahazo fampianarana ny manao batisa dia mameribelona zany tahaka nanaovana batisa amin'ny Jesosy dia nararaka ny rano amin'ny fotoanino andraisany olona ny fanahy masina dia manana fanahy masina nomeny tsirairay natao batisa tao ny fiangonana mbola misy misalasala ihany be zao za pasitera otranonazy manana fanahy masina be zaty iza no efa vita batisa za kosa tsy sarotra ny taniny zany hoe izy raha matonga tsy vita batisa azikao ambaolona raiky raiky jereko jereko marako maso tsy iny fasina tsy vita batisa zany fa zay vita batisa rehetra marina ary tsy olo zanasina ary noky eo anatrehan'Andriamanitra fa nandray ny fanahy masina mila zavaina fotsiny hoe zany mako zaka teniteneny olona dia zavaina aminareo ny fanahy masina dia mahay mitombo miaraka amin'ny olona io raha zaza efa taona io dia toetrana zaza efa taona endry mety ny fanahy masina le zaza endry satria fanan'Andriamanitra endry dia toetrana zaza efa taona endry mety ny fanahy masina le zaza io raha zaza efa bolana no atao batisa dia toetrany zaza efa bolana mety ny fanahy masina mitombo miaraka amin'ny zaza io raha olona telopolo taona dia toetrany olona telopolo taona endry no apetraka ty fanan'Andriamanitra amin'ny olona io mahay miasa ao anatin'ny olona rehetra ampaonany ny fanahy masina fa tsy hoe dia tovy dolo ny ataon'ny fanahy masina amin'ny olona rehetra dia na dia zaza efa bolana dia mahiteny fiteny fana tena tsipoteny io manao an'izany fa tokony vao mariky nyreniny fotsiny fomba izy mbola tsy vita batisa ohatra tsy mazotomon'olo fa rehefa vita batisa dia sokona zotomon'olo be ohatra miova zany izatra miova ao volatra ny fanahy masina ao aminy raha zaza farefy farofy tovitovy malefy farofy fony mbola tsy vita batisa izy na mbola farofofy kely zay le zaza vita batisa io afaka somatsara ao teny io moa le lamantoanay sika tsy nekeny ny reny mihitsy ny famarinany zany tamin'ny fotoana vatsila ndreto zany androany nanao hernie ombilicale ny zanakay nambato asa hainao mifotrany fa tsy zany tsony izy io dia ny moyen médical dia asina volaniany motabe reny dia asina banty nikino petretsy mivoaka le fotra fa za tsy zany foloko atao batisa izazy io fa rehefa vita batisa mijano mifotra natao batisa izy tsana tele volamota be tsy nasina bantsony fitrany fa tsy mivoaka tsony miova dia zazy rehefa vita batisa satria ny fanahy masina ho amin'iny miasa manateraka zanasa be dia be zavatra ataon'ny fanahy masina ao zanatsika tsirairay tsara tsy votany iseto zany karazany zavatra ataony tompo
maha-olombelona ny olombelona samy manana maizy azy dia iasan'ny fanan'andriamanitra ny zany mitomboa ao amin'ny tompo amin'ny batisa. Zany toe zavatra trano, zany zavatra misy, zany zavatra raisitsika ao amin'ny batisa kristiana raisitsika io. Dia efa ao aminao ary le fanan'andriamanitra. Tokony merina izy ty vao lazay fa hiverenana fotsiny ny famerena teny mahasoa zavatra nandeo na pédagogie c'est la répétition averindrezay miverina fa ao aminao ary le fanamasina ndraisy tao tamin'ny batisa dia tokony araka taminao tao le izy. Dia rehefa mivavaka ianao vavaka zao mpamaky teny teo izy tsy manao hoe omero anahy ny fanahinao tompo dia gaga be teo omenanao ahoa nazy any ka izy rehefa ovinao dia mbola omeronao manahoanandray le izy zanako mino fanara fenoy fanahinao masina zay tompo etampanaovana ty azy ty tario ao fanahinao masina zay tompo etampanaovana ty azy ty iresaka zanako maditra azy tompo mangataka anao aho fenoy fanahinao masina izy fenoy fanahinao masinao afana ny resaka tsara ananaraka ny zanako fa ndraikitso ny tsy maintsy nanamatra azy amareny aho dia natao tompo zany le izy efa ao aminao fa miara-miasa aminao am'izay fotoana rehetra iasanao sy anaovanao ny asan'andriamanitra. Mahiresa zanako mitoera ao amin'ny tompo amin'ny batisa dia hiaino zany fanananao ny fanan'andriamanitra aminao zany. Mbola iresaka mombany zany hoe angataka mitovenao a tena tsy maintsy miteny fiteny tsy fantatra vao ino fa manana fanamasina. Mbola iresaka zany tsika miveriny tsy vitanao antsony fa efa dia okizay a ny andohany koa fa amierina tsika manoe mianatra an'izany a zava-mitranga amin'ny fiainan'ny olona rehefa manana fanamasina zany izy mitomboa mitoera ao amin'ny tompo ao amin'ny fanamasina ao amin'ny batisa ianao. Amen.